Taranja taekwondo hiatrika ny fedinany tompontakany Afrika zareo avy eo amin'ny ITF fitomenada no isolitenan'i Madagasikara amin'izany faninana izany amin'ny faharoa ka hatramin'ny fahafiton'ny volana Aogositra efa anatin'ny fanomanantena tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Handray anjara amin'ny fedinany tompontakany Afrika izay atao ny roa ka hatramin'ny 7 Aogositra 2024 izao any Ethiopia Addis Abeba ny mpiatroka taekwondo ITF eto Madagasikara. Fitomanada ny mpiatroka mandrafitra ny delegaziona izay efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka amin'izao fotoana izao. Fiomananay ato amin'ny ITF Madagascar Association moa zany dia efa nanomboka tamin'ny nahatongava l'expert allemand inteto tamin'ny volana avril zany. Tamin'izay zany dia efa nampandray izy ny fiatrehan'ny Madagasikara ny Coupe d'Afrique dia efa nanomboka tamin'iny zany fiomanana. Dia amin'izao moa zany dia efa misy ankizy 7 isolitena Madagasikara sady hiatrika ny fifaninanana ny tompon-dakany Afrika moa zany hiatrika stage ireo ankizy 7 ireo. Manaona ny fanantenana tamin'ny vokatra? Ny fanantenana moa zany dia efa araka nitatsika tamin'ny herintaona iny efa nandrombaka ny medaly volamena tsika malagasy tao anatin'ny fifaninanana teto amin'ny continent africain io dia mampanantena ny firenena malagasy zany izahay ireo fa hitondra medaille volamena ho an'ity firenena mamintsika ity. Vonina ireo mpiatroka satria efa ela no nanomanan'izy ireo ity faninanana ity. Raha natrika ny izany dia tsy maintsy hoe vonina foana satria ny entraînement ataonay ato izany dia efa tena entraînement miakatra farany izay ambony indrindra mba ahafahanay manakatra ny medaille volamena ho an'ny Madagasikara dia vonina izahay zany hitondra medaille volamena ho an'ity firenentsika. Eo amin'ny sokajin-danja firy zao ny andraisanao anjara? Eo amin'ny sokajy moins de 45 kilos amin'ny féminin. Efa niatrika faninana iraisam-pirenena ve ianao sa voasambana zao? Voasambana amin'ity. Mialohan'ny faninana dia mbola isy ny fifanana ara-teknika ny roa ka hatramin'ny 4 Aogositra izay andraisan'ny mpiatroka rehetra anjara. Ny 5 Aogositra dia hiatrika ny fivorian'ny ITF Afrika ny mpitarika isaky ny firenena. Ny 9 sy ny 7 Aogositra no anatanterahana ny faninanana. Ireto avy izy fitomenada hiaro ny voninahitra Madagasikara amin'ity faninanana ity. Ho an'ny sokady senior latsaky ny 7 kilao Rakoto Sotafita, latsaky ny 13 kilao Charlie Dalio, latsaky ny 17 kilao Taina Jean Christian, latsaky ny 13 kilao Idimby Arvony. Ho an'ny sokady junior kosa latsaky ny 15 kilao Emmanuela, latsaky ny 12 kilao Niaina, latsaky ny 12 kilao ihany Orima Arazafintsatovo.